Manatitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandaharana andao-trandrana araka ny efa narahantsika tany am-piandohana tao anatin'ny fampahafantarana efa nandeha mialoha ihany koa dia fandaharana natokana hijoroana vavolombelona anaovana fanadihadiana mikasika ana tranga-piarahamonina sy izay seho mety ho hitantsika ny anivon'ny fiarahamonina amin'ny sehatra maro samihafa ihany koa. Ety Tanimora no misy anay amin'izao fotoan'izao anatanteraka fanadihadiantsika mikasika ny fiaim-piainan'ireo voafonja, indrindra ireo voafonja mbola tsy nandalo fitsarana, izany hoe mbola tsy voapanga tamin'ny eloka izay mahavoaroroy azy. Misa efatra menadahy izy ireo no hiresadresaka amintsika amin'ity androany ity. Ao anatin'izay ihany koa dia hiresaka mahakasika ny tontolon'ny fonja sy ny fitsarantsika. Arao ary. Araka ny antontanisa farany nivoaka nandritra ny enim-bolana voalohany ny taona 2024 manodidina ny 2,3 alina ny olona voafonja manerana ny nosy ary mahery ny 5,3 alina amin'izy ireo no mbola tsy voatsara, izany hoe voatazona ponja vonjomaika ka tsy nisy didim-pitsarana manameloka azy. Ho an'ity vehivavy iray dia voaroa volana mahery izy no nampidirina ponja vonjomaika ary voalaza fa nanosika ny vadiny teny an-davarangana ka nahafaty azy. Amin'ny ankapobeny mifantoka kokoa amin'ny vavaka ireo voafonja rehefa tafiditra ato. Ny antony idirako tato ohatrany hoe endrikendrika fon'olona ilay izy, vatoko ilay izy nianjera teny ambony lavarangana izy dia natao MT vonjomaika taty nanomboka tamin'ny 7 mai. Izay misy fotoana mifamalimaly izay dia ny fiarahamonina teo amin'ny manodidina dia zareo ny teny avy eo hoe mety ry zareo ilay miady foana dia mety natosina dia nampidirina vonjomaika taty. Misy zava-misy nazaho koa raha manontany tena hoe ahoana fa teny ambony teny izy dia izy efa le tety ambany ny tanay. Fiainana moa izany hoe mandeha sapela dia ao an-trano dia ohatr'izay foana dia mianatra mpamaly dia ohatr'izay. Ny 4 teo natao miverina tany dia niandry fanatsoana dia tsy voantso dia kay le hoe enquête au fond ny tany dia natao enquête au fond le vavolombelona, le milaza vavolombelona ny tany fa miandry daty. Hatraniova ato moa izany ohatrany hoe tezaina ara-pinoana rehetrarehetra, misy mampianatra asa tanana arany. Nao mafisiny fa tsy nisy olana teo amin'ny sy ny vadiny, mbola niresaka tsara izy ny vady mialohan'ny trangany loza ary vavan'ny fiarahamonina sy tondro molotra ho izy no nahatonga azy nampidirina ponja. Tavanisy tamin'ny fotoana iny maraina iomanandeha asa izy za mbola teo ambony fandriana dia mbola niresaka aran'izay hoe le jiro ao amboary le haninao sao dia be dia amin'ny filo io dia oke ozy nataony. Dia za mbola teo ambony fandriana dia mbola niraka anazy ary hoe andana vidy le vary ao fa ohatry manavinavy ao amin'ilay fihinanantsika vary andana mba maka sopera dia vitana dia oke izy dia afaka kelikely nihinana io zavatra midoboka be nefa dia izy efa nitsirara teo ambany teo ny hitanay troisième étage. Dia nanomboka tamin'iny mivory olona dia hoe mety niady ireo dia mety natosina ozy nataony olona. Misy nampy betabe tsy voaloha, misy karaha manendrasana. Fanazary manontany tena hoe nianjera ve izy sa namono tena tsy afaka manamarina ilay izy fa nazaho koa ary aty mbola miasa saina manontany tena hoe fa tena nina loatra. Tsoka fa atao ambany ny tadanay hoe sy tadanareo ozy zareo dia nitady ny tadanay za rehefa tsy tompony tenako tsoa satria tampoka be hoe fa ahoana tadanay. Tadanay moa ilay misotrosotro toaka anaty bara vao maraina dia izay sy ilay tompotrano ary niaraka nitady anazy tany anaty bara. Dia ny olona tena hoe mety natosiko teo an-davarangana ozy izy. Nefa ny lavarangana anay ary misy arofanina teo amin'ilay party nianjerany tsy possible mihitsy. Fiarahamonina le maheno anay sy izy le miady indraindray no vavolombelona hoe ireo miady foana fa mety natosina. Nanampy tena tao an-trano ka namony ainy ny vadin'ity tovovavy iray ary izy no nitorian'ny fianakavian-dra zazalahy ho nanao ny eloka iray volana sy tapany tao aoriana fadiny vadiny izy vao nosamborina. Efa ho herintaona izy izao no nahiditra amponja ary hatramin'izao mbola tsy nisy toy ny raharaha. Vadiko namony tena efa 1 volana izay nitato fa tonga tao an-trano fotsiny izy izay izy efa nisaraka
dia izaho efa nanana tokantranoko manokana tonga tany aminay izy nanakorontana ny fiainako teo zoro teo eo izy nijanona tao an-trano tsy nety nandeha mivoaka ny tranoko mihitsy izy fa nidongo nijanona tao aminahy dia avy eo izy ohatra nisy fifamaliana taminay dia izy tsy mety ala tao an-tranoko mihitsy izy satria izy efa samy manana ny fiainany izay sy izy dia tsy nety nandeha mihitsy moa izy niala tao an-trano dia farany any teny tamin'ny tompon-tranoko hoe io a ilay olona nisaraka tamiko efa ela be izay nisaraka dia tsy mety handeha mihitsy izy fa raha misy hoany problème sy ny ohatr'izany dia tsy tompona ndraikitra eto amin'ity toerana fa aleo za andeha dia ny tompon-tranoko moa teny hoe raha mety aminao izy dia mijanona matory ato aminay ianao aleo za atory any amin'ny namako fa tsy maninona dia oekara izy ny teny dia niverena ihany niapitso maraina niverina amin'ny maraina izy efa nanaty tena nitako dia niady gendarme moa za dia lehibe amin'ny foko tany tonga teo aminay dia nanao zavatra teo zareo dia vita dia tonga amin'ny fianakaviana dia après azay natao autopsie dia mbola tsy mivaly teo eo moa ny autopsie dia nalevina ny razana vita amin'ny fandevenana ray volana sy tapany taty aoriana za vao nahazo convocation dia natao ankety dia nisy pray affaire tamiko anankiroa any Antsifa. Mangataka ny fainganana ny fitsarana azy ireto voafonja izay tsy manana mpisolo vava ny ankamaroany miandry ny fiakarana fitsarana sy ny didy hivoaka amin'izany fa miandra-piandry izany dia miaina miaraka amin'ireo voafonja efa voatsara manao asa tanana mivavaka raha hoaniny atao amin'ny fonja ny vehivavy manokana. Reazay niakatra sisy oa dia mitefonja maika tsy fantako ny anankiray fa ny anankiray ilay olona anatoriko hoe izay voasaribotra niaraka tamiko fa ilay anankiray olona tena tsy fantatro mihitsy fitsarana fotsiny amin'ny voalohany aloha mafy satria mbola tsy niainana ilay fonja dia se nandeha teo moa fotoana dia hita hoe tsy dia nahoana be loatra mbola tsy fantatra mihitsy ny tady sy karako hatramin'izao zokolahy zokony praiky izy moa efa malaza hoe mpisotro toaka be sy ny ohatr'izany dia fianakaviana koa mahafantatra anazy tsara hoe misotro toaka izay koa efa nisy fotoana fantatry zareo hoe saraka dia mifamerina ohatr'izay dia tamin'ity farany ity tsy haiko nafantatra zareo hoe saraka fa avy amin'ny fianakaviako nafantatra na hoe saraka fa avy amin'izareo tsy fantako fo izay amin'ny mity izay amin'ny dimidimy sasany eo dia fo izay amin'ny fito maraina amin'ny valivalo iny dia misasa dia misakafo dia ohatry izay foana fiainana lavandanitra dia mivavaka konko. Ho an'ity lehilahy iray kosa nambara ny fanapangana ho nanao alatra amin'ny tapediana ny tenany ary voasambotra rehefa iny avy niasa nandalo teo amin'ny komisaria Analasoriana efa 10 volana izy no nahiditra ponja ary hatramin'izao mbola tsy nikatona ny fanadiadiana avy any Vopeno izy ary tsy manana fianakaviana afa-tsy ny vady aman-janany ireto farany izay mandalo fasairana natanteraka atao riny nampidirana ponja azy. Avy niasa alina niasako moa mekanisy dia avy niasa alina nanao moteran'olona teny Ambodivoara dia andeha hody no nandeha tongotra andeha hody aty Akadimbahoaka dia le zanako moa tsy amin'ny forme zanako faravavy dia tsy maintsy nody any alina iny dia nandalo teo amin'ny polisy teo amin'ny domaine CSP Lasora dia natsony zareo dia nisavaina nitaty amiko moa tsy zava-tsy clé dia tournevis dia vola karamako avy niasa dia combinaison dia nanetany zareo tany amin'ny brao dia nanotaniny avaiza laha ty dia zaho avy niasa ty ho amin'ny vola karamako avy niasa ty ny kara-panondriko dia tsy nino rehefa avy nanao ataky alahy ozy izy ataky manko ty aferako ty zany efa tsy nanao ataky forcen'ireo fotsiny hoe nitondra basony dia nitondra sabatra tsisy an'izany nefa nanomboka alakamisy any tao zoma sabotsy lahady natao perquisition tany an-tranoko ny zavaina hoe sao dia misy basy marina tsisy basy tao vady aman-janako tao dia le zanako tsy amin'ny forme forcen'ireo ando 15 millions hoe raha manana 15 millions atao amin'ny polisy raha manana 15 millions laha ozy izy dia alefanay rovidiko maso olona ty be vety tsy manana an'izany asefo afa zany olona sahirana aneo vadiko tsy miasa ao zany mamelona an'ireo vadiko olona avy lavitra avy any Morondava za sud-est avy any Vopeno na ny fianakaviako ary tsisy ato Antananarivo
zany gadra taty nefa efa ela be hatramin'izao mbola tsy voatsara. Amin'ny telo ora tolakandro no mihinana mangazo ary raha mpitso amin'ny ora toy izay indray vao misy ny mangazo manaraka saika manao asa tselika amin'izay voafonja manam-bola araka izany ireo tsy manana havana mamangy. Zara raha mahita vary atokony hofaina 500 ariary ny fatana, vidiana 500 ihany koa ny saribao indray mandrotsaka ary efa mahafaly raha mihinam-bary indroa isan-kerinandro ho ihany ny fanazavana. Fanadiovana ty dia mihodinkodina eny anaty lakana eny mangatangataka amin'izay mba hanina mba le manamanana ireny satria misy manamanana dia mba mangatangataka aminazy eny dia mba mahazo ray kapokana ohatrohatr' izany dia iny ny andrahoana. Aty mahandro vary zavatra 500 mahandro ray kapoka ty tsisy loaka azy zany ary zay mba misy moa ny isaorana an'Andriamanitra zay mba mahamme koa ny isaora vilany misy mampanofa ary zareo dia 500 nofana vilany fatana moa manamboatra dia mamorona dia zay no anina ty ny saribon iny nefa lafo aty 500 vao mahazo saribon aty ny zany 200 sy 100 zany tsy mitena 500 miakatra. Manodidina ny 900 eo ny voafonja iray efitra miara-matory amin'ny 5:00 miara-mivadika amin'ny 12 alina ary miara-mifoha amin'ny 4 maraina ny setroka be andrahoana ny mangazo hitambarana sy ny abetsaky ny voafonja iray efitra kosa no tena antony makarary ireo rehetra tafiditra ponja raha ny fanazavana ihany. Moa zany aty zaho amin'ny D4 dia mivoaka maraina amin'ny 9 no mivoaka eo manadio sapelle dia manadio an'itony trano an'andrasefo tony zay moa mba fitadiavako sakafo aty za sahirana tsisy mamangy mandritra amin'ny 7 volana mba tsisy namangy taty nanindray mandeha ary satria ny fianakaviako lavitra vady aman-janako sahirana vadiko mamelona an'le telo mianakireo vadiko mbola tsy taty satria inona ny antony tsy atongavana aty izy sahirana manofa trano tady sakafo indray le zanako ary lasa nijanona amin'ny fianarana tsy fidina satria inona ny antony za mamelona anazy migadra atyko mandritra amin'ny 7 volana ny migadra taty tsisy mamangy tsisy maninona fitsarana anahy mbola tsy fantatra hoe amin'ny 2004 na amin'ny 2004 za nefa tsy salama aty asmatika le fanafody koa nefa tsy voatery hohanina satria le sakafo tsisy lasa mivavony indray marary mangazo ny sakafonay aty mangazo nefa mafy dia mafy nanify ary lasa simba daholo amin'le amafin'le mangazo mivavony moa efa tsy tataraina intsony zay amin'ny 5 aty miditra amin'ny 3 mangazo mandeha mandrapatonga any amin'ny 3 zany ianao dia mirenindreny fotsiny aniny zay ny fiainana aty tena mafy ny aty fa tsy vitana hoe trangalela sy anina zany. Tsy ampy ny fonja eto Madagasikara ary mbola misy ireo distrika tsy manana fitsarana azy fonja na misy fa fitsarana manara-penitra dia ny fonja tsy zarizary na koa mifanohitra amin'izay na misy fonja manara-penitra fa tsy miasa na simba ampitoerana ho an'ny Besalampy sy Ambatondrazaka dia mbola mitambatra ny voafonja lahy sy vavy. Tsika zao miresaka raha ohatra hoe raisina amin'ireo fonja any amin'ny faritra dia tena betsaka ireo toerana izay fotodrafitrasa tena mbola tsy zarizary. Raha tsy teny fotsiny tsika zao ohatrany hoe Ambatondrazaka zao mbola mitambatra ny voafonja ampitaona sy ny tsy ampitaona. Ohatran'izany ihany koa ny any Besalampy mbola misy mitambatra ireo tsy ampitaona mbola mitambatra ny voafonja vehivavy. Raha ohatra zany fatan'ireo communauté internationale toy ny tongotra vakivaky sady mahamenatra ny marary zany zavatra zany. Anaovanay foana izay niveau syndicat manao antsoavy amin'ireo tompona andraikitra voakasika hijery akaiky an'ireny fotodrafitrasa tena ratsy dia ratsy ireny. Eo ihany koa any Mananaranoro dia tena mbola ratsy koa ny fotodrafitrasa. Tia moa hitantsika maso eto Antanimora eto Andrenivohitra tena hitanao hoe tena tery ny fonja tena surpeuplé na ny voafonja matory amin'ny alina raha atory amin'ny alina hivadika miara-mivadika vao afaka mivadika zany hoe zany tsy afaka miaina araka ny tokony izy tsy mifanaraka tsony amin'ilay hoe droit des personnes détenues ny zavatra misy eny nivondreny fonja reny ka izany mila hojery. Sakana iray masarotra ny asan'ny mpandrarahany fonja ny abetsaky ny voafonja tambatra avokoa mantsy na ny voafonja efa voatsara na condamné na ireo mbola tsy voatsara na prévenu ny tanora sy ny be antitra ny ampitaona sy ny tsy ampitaona ny lahy sy ny vavy tranga izay tsy manaja ny zon'olombelona raha ny fanazavana. Tena mara zany efa presque ireo voafonja manerana nosy mihitsy no tena efa ratsy fa le nitononoko teo aloha ireo
no tena hoe hita fa tena rasy tena rasy tokoa raha itentsika zao ohatra hoe besalampy ndresako teo tena tsy izy tsony zavatra misy ana besalampy ohatran'izany ihany koa ny ao Ambatondrazaka voafonja tsy ampitaona tambatra voafonja ampitaona dia tena tsy izy zany zavatra zany ohatran'izany ihany koa regny maison de sûreté reny tena tsy misy karazany hoe fampisarahana andreo voafonja nefa raha ny standard na ny norme internationale ny voafonja vehivavy tsy tokony hiaraka amin'ny voafonja lehilahy ny voafonja ampitaona tsy tokony hiaraka amin'ireo voafonja tsy ampitaona ary reo heverina fa voafonja criminel tsy tokony hiaraka amin'ireo voafonja manana fiara correctionnel izany hoe zany sarasarana eo ihany koa ny voafonja be antitra tsy tokony hiaraka amin'ireo voafonja tanora zany ny tena norme internationale fa eto amintsika tsy voaja daholo zany zavatra zany ohatran'izany ihany koa zao ireo karazany hoe fampitaovana sy ny fododrafitrasa raha ijery zao tsika amin'ilay hoe besalampy ndresako teo ny besalampy zao na ny brown lehibe ny fonja raha tsisy na ny brown reo grefy izay mikirakira ny taratasy ndreo voafonja tsy manana zany ny any an-toerana. Misy fepitaona arakaraky ny fandikan-dalàna nataony fampidirana ponja vonjimaiky maingy amin'ny fotoana ampidirana ilay olona ponja ary tsy tokony oatra ny enim-bolana ny fitazomana ponja vonjimaiky avoafonja iray raha eloka tsotra na delia azo avozina indray mandeha kosa nefa izany ary miankina amin'ny paikadelo raha ny fanazavana no meny filohan'ny syndikany mpitsara eto Madagasikara. Ho resako manokana aloha ny resaka hoe delia moa zany na fandikan-dalàna amina eloka tsotra dia ny antony mety mampitarazoka dia amin'izao kosa aloha sy hatramin'izay vitsy zany hoe tsy voaja ny tsy hoe vitsy fa tokony tsy hisy mihitsy zany hoe tsy voaja ny fepitaona tokony andefasana ny olona ho tsaraina satria rehefa tapitra ny fepitaona famonjana vonjimaiky olona zany mety efa misy le prorogation hoe fanavaozana le fitazomana ponja vonjimaiky ka tapitra ka mbola tsy voatsara le olona dia mba hialana amin'ilay atao hoe détention arbitraire dia tsy maintsy mivoaka le olona miandry an'izay datim-pitsarana eo amin'le procédure na information sommaire zany amin'ny akapobeany ny asany fitsarana matetika eo ny eo aza dia efa miditra ponja vonjimaiky le olona fa efa mahazo datim-pitsarana raha ho an'Antananarivo manokana matetika misy ny fotoana tsy ahazona n'ilay datim-pitsarana eo no eo satria zay le nyteneko anareo teo hoe volume du dossier tena miakatra be dia tsy maintsy mbola efa misy organisation mandeha ao amin'ny fitsarana fa tsy hoe zay tian'le mpitsara teo tsaraiko rapitsy dia rapitsy no tsy maintsy manaraka n'le rythme d'organisation apetraky ny filohan'ny fitsarana eo anivony fomba fandaminana ny tsarana andraraha. Tsy maharaka ny isan'ny mpitsara ny tahan'ny fandikan-dalàna nefa miakatra isan'andro manodidina ny 10 eo ny isan'ny mpitsara eto Madagasikara 900 hatramin'ny 700 amin'ireo no miasa eny anivon'ny tontolo mpitsarana sy miandry ireo dossier eny anivon'ny fitsarana. Raha manoloana ny fitsarana raha tsy diso izay mpitsara anankiray ohatrany efa manalinalina raha araky ny isamponiny eto Madagasikara zay moa le statistika hoe norme internationale sasisa tsara anankiray fa miandraikitra olona manalinalina dia eritreretinareo amin'izay nefany ny toejava-misy itenikely fotsiny resaka recrudescence de la criminalité ohatra eto Madagasikara sy ny délinquance mitombo ny mpitsara tsy mitombo ny isany fa tena hoe vitsy an'isany mpitsara satria arivo mahery kely zao isan'ny mpitsara eto Madagasikara ao ireo mpitsara zay en position de détachement zany hoe tsy miasa eto anivon'ny tontolo fitsarana ao ny en position de disponibilité ao ireo en formation eo raha ny isa ataoko calcul mental eto fotsiny zao eo amin'ny 600-700 magistrat eo no tena hoe miasa eny anivon'ny tontolo mpitsarana dia ireo raha mbola misy apahany amin'ireo le mizara hoe fitsarana ny adiny saminy olotsotra fitsarana miady amin'ny raha ifanlanana amin'ny fanjakana ny fitsarana ny momba ny fitantanam-bola sy ny compte-mbola mpanjakana. Tsy maintsy mandalo mpitsara mpanao famitorana kosa ho andreo eloka behivavy toy ny famonoan'olona ny fanolanana ny fanafihana amin'ny tapiadiana sy ny maro hafa tsy ny mpitsara mpanao famitorana ny mandidi ny fotoam-pitsarana ireo vao eloka amin'ny eloka behivavy fa ny fitsarana amin'ny ady eloka behivavy izay ahitana mpitsara avy eo anivon'ny fitsarana tampony. Aty amin'ny resaka
adeloka be vava ndray tsika ny atao hoe fandikan-dalàna adeloka be vava na crime le viol misy koa ny resaka meurtre, assassinat, empoisonnement any anatin'ny code pénal sy ny code de procédure fa mametraka iny ndray a iny moa tsy maintsy obligatoirement tsy maintsy mandeha mpitsara mpanao famotorana de mety misy ny MD, mety misy mahazo LP, mety misy zany ny ampidirina ponjavonjy maika amina dossier anankiray anaty adeloka be vava crime, mety misy mahazo fafahana vonjy maika de rehefa mandeha ny traitement eo anivon'ny mpitsara mpanao famotorana de misy moa ny comparution mety indray indroa intelo ampenetsona foana na nitoriana zay hoe famompitorana lalina maheno foana angaminareo enquête au fond enquête fermée na hoe ohatrohatra zay moa le fomba filaza azy de rehefa vita ny enquête au fond mbola misy fotoana ao ary ao anatin'ilay fotoana ahafahana mitazona ponjavonjy maika ihany ao anatin'ilay fotoana mitazona ponjavonjy maika ihany moa izy io de manao ny règlement an'iny dossier iny eo anivon'ny mpitsara mpanao famotorana. Ankoatra ny olona ny rafi-pitsarana dia hita ihany koa fa maro ireo olom-pirenena na voafonjana tsia no tsy mahalala ny lalàna, mbola betsaka ny malagasy no tsy mahalala ny zony eo anatrehan'ny lalàna. Izany tsy fahalalan'izany dia mety hahatonga ny olona anaiky ny toe-javatra tsy ara-drariny na tsy hahalala ny fomba hiarovany tena rehefa voasambotra na voapanka. Tena midy aty fa tsisy zava-pantatry mihitsy satria tamin'izaho alefa taty mbola nanontany an'le tao amin'ny jugement d'instruction manko ny dossier-ko ao amin'ny 17 dia nanontany an'le madame juge tao ahoana hoa zany momba anaty rovina zany hoany tokony ho tsaraina fantatro moa ny dikan'ny jugement d'instruction izy tsy fantatro tompoko fitsarana mandinika zany ozy izy mbola dinihana zany ny dossier anao fa amidelo ianao zay amidelo zany de mbola migadra aty de tsy hatram'izao valo volana zay hatram'izao mbola tsisy fitsarana mbola tsisy ninina mihitsy nisy fotoana taty nisy ministeran'ny fitsarana tonga ihany de natsona daholo am'prévenir rehetrarehetra de niraidraisina any ny anara hatram'izao tsisy valiny efa nisy tompo efa vita ina rehefa vita fermé aketo de nanao sini de mbola nanao sini tatambany tato takany indroa de farany moa tsy nahatra de nantany an'le sini de hoe 3 mois io izy roa de tsy voatery ho taperinao fa mety efa mandeha ny fitsarana zao de mety hiakatra tsy ho ely ianao zay satria efa ela loatra de nantany mihitsy atao zay avy mbasambany mantany fa ny tena moa de ambany vohitra be mbola tsy fantatra mihitsy ny tatsy karako hatramin'izao. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny fanabeazana eny anivon'ny sekoly sy ny fiarahamonina mba hahafantarany olom-pirenena ny zo fototra ananany, ny fizotry ny fitsarana ary ny lanja ny fanajana ny lalàna. Ilaina ihany koa ny manampisa ireo mpitsara mba hanafainganana ny fotoam-pitsarana, mila ampitomboana araka izany ny isan'ny mpitsara sy ny prakidrara. Teraka eo ihany koa izay SMN mahita izy misy fotoana hoe efa nitako foana hoe ireo procédure applicable eto amintsika dia tonga amin'ny efiteny frantsay lente et lourde sady mavesatra no mitarazoka nefa mitera-pahavoazana ho an'ny olona manandraraha eny amin'ny fitsarana iny na mpitory na nitoriana de hoe ny lalana afahantsika mivoaka nefany ny fanadiadiana famakafakana ny fiverenana mijery an'ireo andinin-dalàna sasany mahatonga le fitarazorona sy le vesatra de mba mijorony eo anivon'ny solom-bavamboaka ohatra mahita zay ny tena mahasolom-bavamboaka sy olom-bavamboaka amin'ny asany anankiray ao anatin'ireo attribution manontolo hoe mijery inona marary ale vahoaka fa raha ifampipetaka foana hoe zao ny ao amin'ny fitsarana zao ny atao amin'ny polisaria zao ny atao ny gendarmerie ana de lasa zavatra ohatrany hoe lasa ifanoritana nefa le vahoaka foana no mizaka voka le izy de io moa zany ny fanentanana mandrakariva hoe jerena le izy na matière civile io na matière pénale na matière procédurale au niveau en juridiction administrative en juridiction financière.
fananganana fonja vaovao, fanafainganana fitoam-pitsarana, fananganana fotodrafitrasa ho an'ny fonja sy ny fitsarana, fanampiana ny isan'ny mpandrarahan'ny fonja, ny mpitsara ary ny prakidrara, ny ady amin'ny kolikoly izay tena mbola manjaka eto Madagasikara, fa indrindra ny fanabeazana ireo olom-pirenena mba hampiaina ny tahan'ny fandikan-dalàna izay hita fa tena mirongatra tato ato, ireo ny fanamby lehibe raha tiana nampiaina ny isan'ny voafonja. Zava-dehibe koa ny fanabeazana ny vahoaka manoloana ny lalàna sy ny fampafantarana ny sazy miandry manoloana ny eloka tsotra sy ny eloka behivavy. Raha voafehy ireo rehetra ireo dia azo heverina ny hiverina ny fatokisan'ny olom-pirenena amin'ny rafi-pitsarana misy eto Madagasikara. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandaharantsika tamin'ity androany ity ny resadresana mahakasika an'ireo fiampianan'ireo voafonja mbola tsy voatsara teto anivon'ny fonja na Tanimora. Manome fotoananao indray ny tenako amin'ny iray volana toy izao araka ny efa fantatra dia indray mandeha isam-bolana ny fandaharantsika, famerenana kosa ny lahady manaraka an'izay. Mametraka ny mandrapitafa soava tsara tompoko.